Tokolas tokovavy isaorany anao tsy misaraka indray amin'ny fahita lavitra ma TV manolotra ny arabo mba pirarintsoi ihany koa amin'ny takarivan'ny asabotsy ity manasanao vetrany anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma TV ny fanoikevitra samy hafa netiny ilay fiaonana goavana ny tanterahana tamin'ny andron'ny omaly teny vateny no isan'ny nazahoana ako no entina aminao zany ny zava-niseho tany mainty rano tany nafatesana olona 5 isan'ny mitanana sainy mpanara-baovao ihany koa ary nazahoana fanazavana avy amin'ny lehibe amin'ny faritra eo anivon'izany tanana izany. Akoatra izay sabotsy ny andro ny sehatra sosialy isan'ny bahatoerana ka dia hoentina aminao ihany koa zava-dehibe ho an'ny fiainam-pirenena ny fisian'ny fiaonana tahaka ireny tanterahana omaly ireny teo amin'ny filoham-pirenena amperinasa ankehitriny sy ny filohan'ny fandimby teo aloha rehetra izay nikarakarain'ny FFKM teny amin'ny sanketoalina ivateny mpanao politika ny olon-tsotra manana ny fijeriny mahakasika ireny arahantsika toy izao manaraka izao no mahakasika izay. Dingana lehibe irosona amin'ny fampiavana pirenena no tanteraka omaly raha ny hevitry ny maro anisan'izany Andriamatoa Fetson Rakoto Andrenirina avy amin'ny RDS. Ny volonté angamba aloha dia ny fiarabana ny filoham-pirenena ankehitriny izay nanitsy tena ka nanaika ny fampiresaka tamin'ireo filoha teo aloha izay nitondra an'ity firenena malagasy ity satria santatra ihany iny mba ahafahantsika zany miroso amin'ilay fampihavanana. Ny faharoa izay ankasitrahana ny filoham-pirenena ihany koa dia ny fanekeny andray anjara amin'ilay fifampiresahan'ny mpitondra politika izay tarihan'ny FFKM. Efa zava-dehibe zany ao amin'ny vahoaka malagasy. Marina fa mbola voafiantomboany fotsiny iny fa ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy zany zao dia ny fanatanterahana marina ny fampihavanana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ilay fijerena ny tena fampandrosoana an'izao firenena izao ka ialan'ny vahoaka malagasy eo anatin'ny fahantrana. Izay ny tena tanjon'ilay fampihavanana satria fampihavanana dia natao mba ahafahana miara manome hevitra hitondrana an'izao firenena izao. Zany hoe fiarahana manome hevitra zany nefa kosa tsy midika fa hoe ho fiaraha-mitantana indray satria raha ohatra ka raha tamin'ny andro ny tetezamita ny ilaina ary notakina ny fiaraha-mitantana dia satria ny filohan'ny tetezamita dia tsy voafidy vahoaka. Ankehitriny kosa tsika efa misy ny filoham-pirenena izay neketsika hitondra n'izao firenena izao mandritra ny 5 taona dia mazava ho azy tsy maintsy izy no misafidy izay hiara-iasa aminy fa saingy kosa ny rehetra ao anatin'izay fifampihavanana izay no mifanometanana ary mifanome hevitra mba hialantsika ao anatin'izao fahantrana izay mampiaikaika ny vahoaka malagasy izao. Anisan'ny naniriny heviny ihany koa ny mpiandrangitra ny masivon'ny Indonésia miasa simonina eto amintsika. Jadi kami menyambut baik pertemuan National Reconciliation for Madagaskar. Seperti kami sarankan bahwa National Reconciliation for Madagaskar seperti Indonesia si pertama si Viralahina Mandrakisai si Viapanana Mandrakisai are telu si Patoram Bipantantiapana Mandrakisai si tamin'ireny fiainana omaly zany dia faly mihitsy ny zany satria ao anatin'le politika amin'izareo mihitsy zany misy anankiray fatora-pihavanana mandrakizay firalahina mandrakizay fifankatiavana mandrakizay tafiditra ao zany le izy tamin'le fankalazana fa efapolo-taonan'ny relation diplomatique amin'ny Madagasikara sy Indonésia zany ny représentant nasolotenan'ireo filoham-pirenena natalona vovoara zany efa niviteny daholo tonga tao anisan'izany zanaky président lideratsiraka nisolotenany avy any amin'ny mouvance avalmana nisolotenany zareo rehetrarehetra zany tonga tao daholo andro izy tsy amberinary tao aorinany iny dia raiky ny zany ohatrany hoe mifandry-finjavana ao anatin'le politika tsara zany izy. Ny dingana manaraka raha tsy ahivana dia ho tanterahana amin'ny 17 ny volana janoary ho avy izao.